miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Misy ray izay mahalala ny antsipiri ny fiainanao ko aza matahotra. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Any amin'ny Luka 2:17 dia nampahery ny mpianan'i Jesosy indray mandeha ary nambarany tamin'izy ireo manao hoe na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa izy ko aza matahotra. Ny tiana ambara amin'izany dia hoe io Andriamanitra io dia tena mihevitra ny antsipiri mpiainanareo ary mahalala anareo amin'ny antsipiri izay tsy fantatrareo akory dia nisan'ny volondohanareo. Fantany izany, voaisany izany. Ny dikan'izany dia izao hoe raha mahafantatra ny zavatra madinika indrindra amin'ny fiainantsika Andriamanitra dia tokony hanana antoka koa izany tsika fa fantany koa izany ny zavatra goavana izay miseho amin'ny fiainantsika. Reny olana, aretina, ady, tsy fisiana samihafa izay lalovantsika ireny. Fantatr'Andriamanitra daholo koa ireny ny dikan'izany. Ary tena mihevitra antsika Andriamanitra amin'ilay farany kely indrindra eo amin'ny fiainantsika dia na dia ny volondohantsika aza matoa voaisa dia mampiasa sainan'Andriamanitra izany na dia ny volondohanao fotsiny aza. Dia nampiny ihany koa izany fanazavana izany eo amin'io teny io ihany. Amin'ny andininy fahaenina dia nilaza izy manao hoe tsy erana batry vao izy ny vidin'ny tsintsina 5. Izany erana batry izany dia fanisana tamin'izany fotoana izany ilay izy izay ny valeur'izy io dia mitovy amin'ny apahenina 20 ny denari iray. Ny denari iray nefa dia karaha manolona ray andro, karaha manampiasa ray andro. Izany hoe ity erana batry ity izany vidina fodikely anaky 5 dia apahenina 20 ny karaha manolona anankiray ao anatin'ny ray andro. Zay zany ny vidin'ny fodikely anaky 5. Raha ohatra zany ka mikarama 5,000 ariary ilay olona dia any ho any amin'ny 200 ariary ihany izany ny vidin'ny fodikely anaky 5. Kanefa hoy Jesosy Kristy dia tadidio fa tsy misy adinon'Andriamanitra ireny na dia iray aza. Reny tsintsina kely ireny. Izany hoe mihevitra an'ireny Andriamanitra. Sarobidy amin'Andriamanitra na dia tsisy valeur any amin'ny maha-olombelona aza dia tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ireny. Ka mihevitra an'ireny Andriamanitra ary tsisy adinony. Ny tiana ambara amin'izany dia hoe manome sakafo, miaha ny fialofana sy ny zavatra rehetra ny momba an'ireny dia tsisy adinon'Andriamanitra na dia ny iray amin'ireny ara ozy. Ka maika avay ianareo, mihoatra lavitra noho ny tsintsina maro ianareo Jesosy eo amin'ny andininy 7 amin'io 2:20 ihany. Mihoatra lavitra noho ny tsintsina sika. Ka raha ny vorona kely iny aza tena karakarainy sy tsy adinony ka maika fa ianao. Ianao anie zanany. Ianao anie vidin-drany. Maty teo ambony hazo fijaliana ho anao mihitsy anie ny zanany. Ianao anie le mitovy endrika aminy. Ianao anie le nambarany hoe malala eo imasoko hoe be voninahitra sady tiako hoe. Ianao anie le nomeny mifanahany. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny tsintsina isika ry havana. Ary izany no mahatonga antsika hanana antoka, hanana confiance mihitsy manao hoe tena mihevitra Andriamanitra, tena mahalala Andriamanitra, mandinika ny fiainako izy ary mahafantatra tanteraka ny momba rehetra. Dia te hampahery ianao zany amin'ity anio ity ianao izay mihevitra ny tenanao hoe angamba tsy hitan'Andriamanitra mihitsy zao zavatra mahazo azo ao, angamba tsy fantatr'Andriamanitra mihitsy teo zavatra iainako ity, angamba ny adinon'Andriamanitra tanteraka mihitsy angamba tsy hitan'Andriamanitra na tsy ren'Andriamanitra zao vavaka izay asandra ohatr'izao. Fantany, reny, hitany ary tena mihevitra anao izy. Tena marina izany fa ario ny tahotrao ary manana fatokiana ilay tanana mahery izay mihazona anao sy mitantana izany fiainanao izany. Fa rehefa tsy matoky an'Andriamanitra tsika dia lasa feno tahotra ny fiainantsika ary lasa manaonao foana isika. Fa rehefa tena matoky an'Andriamanitra isika dia misy fitsaharana sy fiadanana mitoetra miaraka amin'izay ao anatintsika ao. Ka raha amin'ity anio ity arany dia tena banjino mihitsy izany teny izany. Jerevo sy dinio lalina mihitsy izany ay ve tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra aty. Ay ve tena zany mihitsy ny tombam-bidika eo anatrehan'Andriamanitra dia amafiso ao anatin'izany ny finoanao mba hampiala ny tahotra rehetra ka hanananao fatokiana hiatrehanao ny toe-javatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Fa hitan'Andriamanitra io ka ary tena fantany io. Ary izy koa nefa miteny manao hoe za malala ny hevitra everako anareo sy hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza hanomeanao fanantenana ny amin'ny farany. Fantatr'Andriamanitra hoe inona io zavatra mampiady sainanao io. Dia fantany koa efa firy andro ianao zay niady saina tamin'io, efa firy volana zay, efa firy taona ianao zay mbola teo tamin'io zavatra io. Fantany tsara mihitsy izany. Fa izao akino aminy, apetrao aminy, dia matoky azy. Fa izay matoky an'i Jehovah kosa dia tsy horon-java-tsoa akory izy. Elatra ny akarana izy tahaka ny any voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy.
nefa tsy oreraka mahere zary havana ny tompony ampahery anao anala ny tahotra rehetra ao anatinao satria amin'tian'io ty dia fantatrao fa miahanao Andriamanitra ary mahalala ny antsipri ampiainanao izy mahalala ny mombanao rehetra izy sady tianao ho azo ny voninahitra mandrakizay amen